taizary ianao fony ao nanorina ny tany ambarao raha hainao iza ary no nandidy izay ho refiny raha fantatrao ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy izao mba toko 7:30 sy 15. Mikasika ireo zavaboary ny fironan'Andriamanitra hitondra fitahiana, fahasoavana, ahasambatra antsika ihany no lohahevitra irahantsika mandinika. Ka ireo zavaboary izay ny fironan'Andriamanitra, ny rivotra, ny tany, ny zavamaniry, ny hazan-drano, ny rano, dia tsy tokony hoe hitondra fitahiana sy fahasambarana ho antsika fotsiny, fa tokony ho loharanon'ny fahalalana ho antsika tsiraray avy. Amin'ny zavaboary manko, raha mandinika ny zavaboary isika dia manome lesona be dehibe antsika izy ireny mahakasika ny fivoarana sy ny fahatsarana, ny fiforonan'ireo singa maro isan-karazany eo anivon'ny zavaboary dia manome fahalalana antsika, ary ny zavaboary dia anisan'ny sekoly iray lehibe izay ampianatra antsika ny amin'ny fahalalana maro isan-karazany. I Adama sy Eva dia natao hikarakara ny saha Edena, Genesis 2:5-10. Hiasa sy hitandrina ny saha no nametrahana ny Adama sy Eva tao amin'ny saha Edena, kanefa zao natolotra ho azy ireo koa ho asa mahasoa sy fitahiana ho azy io zavaboary saha Edena io. Ka misy tombontsoa telo lehibe izay raisina amin'ny alalan'ny zavaboary. Ny voalohany dia izao: manatanjaka ny vatana, ny asa tao anivon'ny zavaboary, manatanjaka ny vatana. Amin'ny fikarakarana fiasana ny tany dia miha-matanjaka ireo raha fitaova, raha fikozatra sy nofo eo amin'ny vatantsika. Ny faharoa dia izao: manitatra ny saina ihany koa io fikarakarana ny zavaboary, manitatra ny saina. Ka ny olona tena marani-tsaina dia azo avy amin'ny fanontaniana apetraka amin'ireo fiforonan'ny zavaboary. Fa maninona ary no rivotra no mahavelona antsika? Inona ny asan'ny rivotra? Maninona ny fitsirin'ny zavamaniry? Inona avy ireo singa ao anatin'ny zavamaniry ka ilain'ny vatantsika olombelona? Manitatra ny saina. Be dia be ireo olona izay tsy dia hoe nandalo fahalalana akory, nanita-pahalalana tany am-pianarana, fa tamin'ny alalan'ny fifampikasoana tamin'ny zavamaniry dia nahazo fahalalana be dia be ny saina, ka manitatra ny saina ary mampivelatra ny toetra. Mampivelatra ny toetra ny fahafantarana ny zavaboary. Boky ny zavaboary izay manaparitaka lesona be dehibe ho antsika taranak'olombelona. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba 7:30-9:40, hoy izy hoe: ny fievaevan'ny rahona matevina. Io rahona matevina io mievaheva eo anoloantsika, ary rehefa tratran'ny hafanana avy etỳ ambany dia hafanan'ny tany sy ny hafanan'ny masoandro dia mitambatra ho lasa rano. Zavona zany izy io, zavona fotsy be. Fa rehefa tratran'ny hafanana dia lasa rano, dia milatsaka etỳ ambanin'ny tany, ary rehefa avy eo indray dia miforona ho zavona, dia miakatra ho rahona, dia tahak'izay ny fivadibadiany. Mahagaga ny nanaovan'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny Korintiana faharoa 4:4-5 misy andalan'ny teny manao tahaka an'izao: ny fahazavan'ny fahalalana, ny vonahitr'Andriamanitra. Vonahitr'Andriamanitra izay miteraka fahazavana ao antsika. Tsara sy mahateo ety izao rehetra izao izay nataon'Andriamanitra. Tsy ny saha Edena ihany raha nivoaka teo am-pelantanan'ny mpamorona, fa dia tena tsy misy fentiny faharatsiana sy ny fahotana izao tontolo izao, ary manome tombontsoa sy fahalalana ao antsika. Ny saha Edena izay kanto dia maneho ny fanirian'Andriamanitra ho amin'ny tany rehetra, ho amin'ny olombelona rehetra, ary ny fikasan'Andriamanitra dia ny hitombony fianakavian'olombelona isa hanorenana fonenana sy sekoly sarobidy eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Amin'izany dia hanomana be dehibe kokoa ny mpianatra ho mendrika hitaratra amin'ny fahafenoany kokoa ny fahazavana sy ny fahalalana ilay Andriamanitra. Hoy ny Joba 8:3-5: taizary ianao fony ao namorona ny tany, ambarao raha ianao iza no nandidy no refiny tany raha fantatrao, ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy. Taiza ianao fony Andriamanitra namorona ny tany, ambarao raha fantatrao. Tsy tapesipesenina ny fahalalana
connaissance zay omeny ny zavaboarin'Andriamanitra antsika. Koa dia izao hoe mazotoa mandinika ny zavaboary ary mandraisa lesona fa fitiavan'Andriamanitra hahasoantsika ireny. Hivavaka isika. Tombon tsara misaotra anao izay fa nomenao ny tontolo natiora tsara feno fahasambarana. Omeo saina lim-pahalalana, liana karokaroka ka andinika izy ireny ka hitatra ny fahalalana, hatanjaka ny vatana ary hiatsara ny toetranay. Ataovy mahita tombontsoa amin'ny zavaboary noforononao izahay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.